Toy izao indray ary havana ny teny zaraina zay omena atsika anio. Ho voaro amin'ny fomban'Andriamanitra ianao olon'i Kristy, araka ny voasoratra ao amin'ny Jaona toko 7 andiny 7:20 mivaky toy izao minaran'i Jesosy hoe ary ny sasany tady hisambotra azy kanefa tsy nisy nanintsy tanana taminy. Ho voaro ianao satria ny tompo mihitsy no hialoha sy ho vody lalanao. Araka ny voasoratra ao amin'ny Isaia toko 40 andiny 12 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa tsy tampoka no hivoahanareo ary tsy lohitra no handehananareo fa Jehova no hitarika anareo aloha ary Andriamanitr'i Israely no vody lalanareo. Ireo mpanenjika indray ary no hifono aminao araka ny voasoratra ao amin'ny Isaia toko 20 andiny 17 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny zanaky ny mpampahory anao no andeha hiondrika eo anatrehanao ary hankohaka amin'ny faladianao izay rehetra manamavo anao ary izy anao hoe tanànan'i Jehova zinon'ny ray masin'i Israely. Alavio ary ny fanahiana, ombanao ny tompo, matokia, mandam-peona tompoko.